Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina, toko 4. Koa mangataka aminareo aho, dia izao izay nigadra noho ny amin'ny Tompo, manana fitondran-tena mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra anareo, manetretena lalandava, aoka ilay mifanahy sahadari-po, mifandeferam-pitiavana, aoka ny fihavanana no ifamatoranareo, dia azoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ianareo. Iray ny tena ary iray ny fanahy, toy ny iray ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray ny kristianina rehetra. Manjaka amin'izy rehetra, miasa amin'ny alalan'izy rehetra, ary mitoetra ao amin'izy rehetra. Kanefa isika tsirairay avy dia samy nahazo fanomezana manokana arakaraka izay nomeny Kristy. Izany no ilazan'ny soratra masina hoe, raha miakatra any amin'ny avy izy dia mitondra babo marobe, ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Inona moa no hevitry ny hoe niakatra izy, afa-tsy hoe efa nidina tany amin'ny fanambanian'ny tany lalina indrindra izy? Ilay nidina ihany no ilay niakatra any amin'ny lanitra faratampony indrindra, mba hanerana izao rehetra izao. Izy mihitsy no nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona, ka nanao ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho mpitory ny vaovao mahafaly, ny sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Ho fampitaovana ny vahoakan'Andriamanitra ireny, mba ahatontosany ny asa fanompoam-piangonana ka hirafetan'ny tanan'i Kristy. Izany no ahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka olon-dehibe isika, mahatratra ny halehiben'i Kristy sy endriky ny hafenoana omeny. Dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny sambo kely ailangilan'ny onja etsy sy eroa, na atolatolan'ny rivotra samihafa, ka voafitaky ny fampianarana arosin'ny olona mpamitaka, izay mahay mamorona tetika ampivoana ny sasany. Ny fitiavana kosa no hanambarantsika ny fampianarana marina, ka amin'ny lafiny rehetra no hitombontsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy ho voatanan'ny famavany rehetra iray, ka rehefa samy miasa araky ny tandrifiny avy ny zavatra anisan'ny tena, dia hitombo ny tena manontolo sady hoetan'ny fitiavana. Koa dia izao no lazaiko sy ambarako, noho izao tafaray amin'ny Tompo. Aza atao intsony ny fomba fiainan'ny mpanompo sampy, izay manaraka ny hevim-ponany sady maisi-tsaina. Oloko azy amin'ny fiainam-baovao hoen'Andriamanitra ireny, satria tena tsy mahalala sady mafy fo tokoa, efa lany henatra mihitsy, ka mivary lavo amin'ny fihetsika tsy motina sady revo manara-po amin'ny fahalotoana isan-karazany. Tsy mba toy izany kosa noho ny anaranareo an'i Kristy, fa efa nandre ny aminy tokoa ianareo, ka efa norosoana ny fampianarana marina ao amin'i Jesosy, araky ny maha-kristianina anareo. Noho izany, aoka ialanareo ny toetrareo taloha, nifandraika tamin'ny fitondran-tenanareo fahiny, dia ilay toetra mahasimba noho ny fitaky ny filan-dratsy. Aoka ho avoazina tanteraka ny fanahinareo sy ny sainareo, ary aoka ianareo hitafy ny toetra vaovao, dia ilay toetra no arina araka an'Andriamanitra, ka asehon'ny fiainana mandala rariny sy masina vokatry ny fampianarana marina. Noho izany, ialao ny lainga
Aoka samy ilaza ny marina amin'ny namany avy, fa isika rehetra dia samy anisan'ny tena iray ihany ka mifampiankina. Raha sendra tezitra ianareo dia aza manota. Aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza omena toerana ny devoly. Izay nangalatra, aoka tsy hangalatra intsony, fa aleo mikely aina manao zavatra tsara mba hisy omeny izay sahirana. Aoka tsy hisy teny maloto alohaky ny vavanareo, fa mba teny mahasoa atao, ampandrosoana ny olona amin'ny finoana arak'izay sahaza azy. Ka hitondra soa ho an'izay mandre. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ianareo, fa ny fanahy masina no tompo-kase na hahatonga anareo ho fananan'Andriamanitra, mba ho tody amin'ny andro hanavotana tanteraka anareo. Aoka ianareo tsy ho mpanao andolo-po, tsy ho vinitra, tsy ho mora tezitra, tsy ho avava, tsy hanevateva. Esorà lavitra anareo avokoa izany, miaraka amin'ny ara-tsim-panahy isan-karazany. Fa aoka samy mora fo sy antra amin'ny namany avy ianareo. Mifamelan heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra heloka anareo noho ianareo miray amin'i Kristy.